ry amina malalo mety koa dia mbola ao ampitonao amintsika rehetra trany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ity no alahady farany amin'ity volana avy ity ry havako, alahady farany ihany koa ipandrinantsika no hevitra hoe manolotra ny fiainany ny tompo. Ary dia ny Mateo 20:20 ka hatramin'ny 20 mandeha andraisantsika sy angalatsika ny fampianarana hoentsika mamintina izany loha hevitra lehibe dia lehibe tokoa izany ny amin'izay nanolora ny tompony fiainany ho azo andao ka mahatonga antsika mbola vaivona mampifaliana toy izao. Ry havana malala, rehefa misy olona anankiray mamelanao iteny dia mba fomba ny olombelona ny manararaotra izany rehetrarehetra izany. Ary dia hitantsika tsara eto amin'ity Mateo 20:20 ka hatramin'ny 20 ity, fa rehefa manavena ny tompony lazy izay mba faniriny tamin'ny faniriny taminy izay tianao atao taminy ny reniny zanaka Zebedio, dia nahagaga nanatanteraka izany tokoa ity renim-pianakaviana ity, fa izao no atao ny tompo eo amin'ny andininy 20 tapany voalohany: tsy fantatra reny izay angatahana, tsy fantatra reny izay angatahana reny. Avany malalo amin'ny tompo konokony natao izy telo mianaka, ny zanany rahalahy niaraka tamin'ny reniny zanaka Zebedio, izany hoe ny vatiny Zebedio ny tena marina. Konokony natao izy ireo ka nandeha nanatona tamin'ny tompo, ary ny tompo tsy nisalasala raha teo miteny aminy: inona ny irinao? Tao anatin'izany rehetrarehetra izany tsy nisalasala izy, nangataka mba toerana tsaratsara kokoa eo anilan'i Jesosy Kristy. Ny anankiray ho kavana, ny anankiray ho kavia, rehefa ho fatana tompo. Ry havana malala, satria mbola nilaza ny amin'ny hafatesany tompo eto Mateo 20:17 ka hatramin'ny 20 izay tsy nivakina tamintsika tamin'ny telo ity. Izany hoe raha avadika ka mpifandraisana amin'ny loha hevitra izay vandintsika FCKM amin'ity volana avrily ity dia izao: mbola nilaza ny tena antony marina nanolorany fiainany sy ny tenany manontolo ny tompo teo. Atao aorianan'izay dia nisy ity resaka fangatahana fanirina ity. Ry havako malala, izany natonga ny tompony teny: tsy takatra ho marina, tsy takatra reo marina izay zavatra tokony angatanareo raha ny fampianarana ataoko teo. Izao anefa mahagaga ry havako, tsy tezitra be fahatanana nanakina fotsiny ihany ny tompo. Nandre izany fanirina izy telo mianaka izany, fa niezaka kosa izy nanampy azy ireo, ary mbola nanohy ny fampianarana ihany ny amin'izay mba tokony ho fanirin'ny olona, ny ampon'ny olona, ny ampontsika mpanaradian'i Jesosy Kristy tompo rehefa nanolotra ny fiainany ho antsika. Yes. Ry havana malala, sika izao koa anie mba tahaka izany, mba mangataka toerana amin'ny tompo, mba mangataka izay metimety amin'ny tompo amin'ny fiainantsika, mba mangataka izay mba tsaratsara amin'ny fiainantsika araka ny voalaza ny fotoana ankizy teo, mba mangataka an'izay mba azo tanterahana ny fiainantsika araka izany rehetrarehetra izany. Ko mba tsy tatana amintsika ihany koa, mba tsy diso hevitra ihany koa isika amin'ny fiainantsika, dia rehetra misy fampianarana anankiroa monja ihany tiako amin'tinana ry havana malala, dia izany fanolorany tenany tompo amintsika izany. Ny voalohany dia izao: tady animo tsara, aoka hoy ny tompo, aoka hoy ny tompo, tsy tombontsoa ny tena manokana no andrasana avy aminy. Aza miandry tombontsoa ny tena manokana avy amin'ny tompo izany. Fa inona ny antony mahatonga izany? Sao dia mieritreritra ndreo fa ahoana izany eritreritry pasteur izany? Ny Mateo 20:20 ka hatramin'ny 20 ry havako no milaza an'izany rehetrarehetra izany. Hoy isika: raha misy itsiny ane ity renim-pianakaviana ity, raha mba nangataka tamin'ny tompo izany rehetrarehetra izany, satria mba renim-pianakaviana tahaka ny renim-pianakaviana rehetra ihany io, fondreny ihany io, mba mila mangataka an'izay mba hahasoa zanany amin'ny fotoana izay mahamety azy tahaka an'izany. Ary no faharoa, ireo zanan'ireo dia nahafoy ny zavatra rehetra fa nandeha nanaraka ny tompo
na foy asa mandrara na fony fivelomana na zanaka raha tena ianteherana tamin'izany fotoana zany ka tsy rarina sitsy ny vera ma mangataka toerana tsaratsara kokoa amin'ny tompo izy satria tsy maintsy ho faty ihany ny tompo tao anatin'izany rehetrarehetra zany ary ny fahatelo farany riavaka dia izao rarina sitsy no isika raha maha-olombelona raha nangataka n'izany zavatra zany izy satria ny tompo tsy ny salasala ny tsotra sy mazava ny fanontaniany tompo inona no irinao dia hoy raha vehivavy hoy ilay renim-pianakaviana taminy vadiny Zebedio hoy raha vehivavy mandidiba hipetrahany rehetra zanak'ireo lahy rehetra ny anankiray eo amin'ny akavananao ary ny anankiray eo amin'ny akavianao amin'ny fanjakanao dia avana malala raha fitinina dia izao faniny izy telo mianaka efa ho faty any ianao efa tsy ho azo namana ntsony ianao zany ny fitenitsika olombelona efa tsy namana ntsony ianao tsisy lilinina ntsony midikan'izany tompo mbola afaka mibaina nefa ianao maninona raha marety zanako reto natao akaikinao rehefa tonga ny fanjakany lanitra dia hoy ny tompo tsy fantatrao tsy fantatrareo zay angatanareo araka izany dia avany malalo amin'ny tompo tsy fatatra izy telo mianaka fa tsy maintsy mbola hitsangana ny tompo aorinan'izao fa ny tao an-tsainy fotsiny dia izao satria efa tsy namana ntsony ity aleo mba angatahana zay tombotsony tena ao anatin'izany rehetrarehetra zany ry afaka malalo amin'ny tompo tsy tombotsony tena tsy tombotsonynao manokana amin'izay maha-olombelona nofo atsika amandrahantsika tsy zany no anarandian'ny tompo ary tsy zany mba fanirina angatahana amin'ny tompo fa izany efa omen'ny tompo an'izay ty izany efa lehibe ny valim-pity atsika ny an-danitra izany efa nitenena an-tanitsika fa ka tsy sao aloha ny fanjakany sy ny fahamarina ny fahanampy antsika amin'izany rehetrarehetra zany izy fa izao fitiavana nanombola ny tompo azy fitiavana ary tandremo sao dia mba diso fangataka ianao amin'ny fiainana ka ny zavatra efa omen'ny tompo maimaipola ny zavatra efa omen'ny tompo tsy misy tambiny tsy misy lilinina tsy nijerena ianao mpanota tsy nijerena ianao meloka tsy nijerena ianao ho mpanao ratsy sy ny sisa fa efa nomeny ny amin'ny fitiavany no adininao indray ny mangataka aminy mba hitoetra ny fiainanao araka izany zany koa tsy milaza hoe aza mangataka amin'ny tompo ny didy anjany mangata fapetrao amin'ny tompo ny fiainanao fa izy ny malala zany na dia ny manampy ray segonda amin'ny fiainantsika ara dia tsy vitatsika zany ary tsy haitsika zany fa ny tompo manampy mihoatra lavitra noho izany amatapitrisanyzany segonda omeny tompo atsika izany riavana malalo amin'ny tompo tsara ny manana faniriny eo amin'ny fiaina tsara ny manana tanjony eo amin'ny fiaina fa ireny rehetrarehetra ireny ho atsika mpanaradian'i Jesosy ho atsika kristiana ny atao hoe kristiana dia mpanaradia any Jesosy Kristy tompo ntika an'izany manaiky fa izy ny tompo sy mpamonjy izy no famonjena ho atsika ntika an'izany dia tsotra ihany ho atsika manaradian'i Jesosy dia tsy mba azo larona fitiavan-tena fa ampanjakana amin'ny fiainanao kosa ny tena fitiavan'i Jesosy Kristy araka izany tsy hitamory avana fa raha tahakatritsika tsara ny reniny izy amin'ny raha lany nandeha nangataka teo amin'i Jesosy fa ny zavatra nytenenin'i Jesosy dia tsotra tsy fantatrareo izay angatahanareo tahakatry Jesosy Kristy tsara mantsy fa matoa io reniny io nakeo dia manandadilady kely nilanila fity taminy tao izy amin'ny raha lahy dia miteny andana makany aminy ianao dia teneny izy sisisa raha vao manontany izy dia tonga dia efa vonony ianao reny zao no atao hoe aka sisisa zany ane le fiseho an'izy eto miavaka e tao anatin'izany efa mamaika any azo toerana efa mamaika any azo tombontsoa sisisa fa naitsiny Jesosy tao anatin'izany ka nitenenany hoe tsy fantatrareo izany tianareo angatahana nidika an'izany dia tsotra hoy Jesosy izany angatahanareo zany dia tsy anjarako ny manome azy fa mitaomako anareo kosa dia izao miarany miaritrako satria Jesosy ombany dia miteny hoe ainareo hoe miarina dia maika ireny izy miraha lany teny hoe ainay tompo
tahaka le mitady tombotsoa rehetrarehetra zany. Ianao ve manao an'izao hiasa any ambony sambo, ianao ve mahay milomano, mahay ato noho izay rehefa tonga ny tokoa any ambony sambo nala milomano fa latsakatsy ny arato ka tsy mahay milomano dia ahoana izy fa gamo tsy ato anaty sambo ny antsona hiasa fa ny anaty ranomasina iavako malahatra fa gatsy ato anaty sambo ny manjono fa ga ny anaty ranomasina mitsoboka miaraka mitrondro any tataka zany ny hafanapony zanak'olombelona. Ry havana malala tsarovo zao fampianarana meny tokoatsika zao aza ny tombotsy ho amin'ny tena ny mahamaika fa ny fitiavan'Andriamanitra izay fa nomeny talohan'izany tombontsoa antsika zany mba azahoantsika tombontsoa loatra lavitra eo amin'ny fiainantsika. Tsarovo fa ny angatahan'ny tompo aminao sy amiko dia ny arafoana ny kapoka mangidy rehetra izay efa noresen'i Jesosy ka ny aretana nalaina baraka anie Jesosy, ny kapohana anie Jesosy, ny vonoana anie Jesosy, ny rabirabiana sy lesoana anie Jesosy Kristy tompony fatatsika zany mba ahafahana maloto tena amin'jelantsika tsirairay avy. Noho izany tady dio fa ny anjarantsika kristianina dia ny manarana ireny kapoka mbola manendiely ao amin'ny fiainantsika ireny tady dio iavaka fa nao atokantranonao ao nao mampiara-miasa ao amintsika tia-piangonana koarana mety misy zany aminao anaty fiarahamonina any anao any anatin'ireny sehatra maro samihafa ireny any anatin'izay misy ianao tsirairay avy anaty fianakaviana sy hafa rehetrarehetra any tady fa mbola misy karazana kapoka ny fifarantsika, kapoka ny fifanenjena, kapoka ny fifanompa, kapoka ny fifamonona, kapoka ny fifaniliana, kapoka n'izay mety fanala baraka etsero, ny kapoka ny fifanesona sy ny hafa rehetrarehetra. Ry havana malalo mety mbola anjarantsika kristiana manala an'izany. Tozary lasa sanatry maivana fotsiny ihany ny fanoloran-tenan'ny tompo ka ny aretana amin'ireny rehetrarehetra ireny raha tsy mba mahavita ny diditsika isika ka manala an'izany naizanaiza misy an'izany mba tsy ho izany tsony iainana eto amin'ity tany fandalovantsika ty mba ho izany no mahamaiky mba hananatsika fiainana sy andovatsika fiainana mandrakizay dieny tia tany satria manao vavaka nampianaran'ny tompo isanandro tsika manao hoe etỳ tany tary eny an-tany. Ry havana malala tsarovy fa ny fanjakany lanitra dia efa nisokafany tompo ny danadana ho antsika rehetra fa sainy ny angatany antsika kosa dia izany atao zava-dehibe aloha izay mba ho tombotsoa ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Hoy ny tompo ao Matitoko 5:10 ka hatramin'ny 12:10 rehefa ny tompo teny tao an-tendrombohitra izy. Hoy ny tompo sambatra izay enjehina noho ny fahamarina fa aza ny fanjakany lanitra sambatra ianareo raharatsyny olona tsy enjehiny ary sy izay teny ratsy rehetra itenenany lainga anareo noho ny any mifanisy ny ravoravoy ianareo fa lehibe ny valim-potianareo anatahitra. Ry havana malala ny izao ao anatin'io anao enjehana io, ao anatin'io anao ankalay io fa kristiana, ao anatin'io anao esona io fa kristiana, ao anatin'io anao fofona io fa kristiana. Tsika anie mbola sambatra ny havako tsika na tsy amin'ny Madagasikara mbola afaka mivavaka tahaka an'izao isika fa misy olona tsy sambatra le ry havako eran'izao tontolo zao enjehana ny fivavahana satria ny amin'ny Kristy, esona ny fivavahana izy noho ny amin'ny Kristy ary dia misy miembotra ny kristiana ao anatin'izany. Ry havana malala ka tsy amin'ny fanjakan'Andriamanitra aza ny tombotsoanao amin'izay fa ny fitiavany ataovy lehibenao izay ny voalohany. Fa ny faharoa dia tsy hoe ny aza mitady tombotsoa zany eo anatrehan'Andriamanitra fa efa meny ianao fotsiny zany fa ny fitiavana jerena. Fa ny faharoa dia ty aoka koa mba tsy ho fitiava amboninahitra na fitadiava amboninahitra no anarahantsika ny Kristy fa tena fampianarana raha narotra ny fiainana atsika ny tompo dia aoka tsy mba ho fitadiava amboninahitra nanolorantsika ny tenan'ny Kristy na ny tenantsika anaradian'ny Kristy fa tena mba zay antontsika azo marina. Rehefa mitombo antsy ny tantara ry havako dia hitatsika tsara eo amin'ny 5:20 fa nohonandre zany izy 10
dia tezitra no nataon'izy mirahalahy zany hoe le folo aminy tamin'ny mpianatra rombeny folo lahy lojika be zany rehefa ny fiainany zanak'olombelona fa ahoana kosa nareo mahitahita tonga dia afaka manatona any fa ahoana kosa nareo misy an'izao dia afaka manatona ny vatana sy sisa zany hoe tonga ny fahatezerana raha ny lafi ny ilany dia rariny any izy raha tezitra fa mba samy miaraka teo ihany fa saingy nyrenon'izy ireo fa tsy teo mba samy miaraka teo ihany mba saingy nanaraka ny zavatra rehetrarehetra samy miaraka n'izay neretana niaraka tamin'ny tompo tao anatin'izany rehetrarehetra zany koa nahoana no mampiasa nyreny fotsiny izy mirahalahy retsy andeha azo tombotsoa anatin'izany kanefa ny kian'ny tompo zany ny antony anakianan'ny tompo azy dia izao tsy mahagaga fa fielonana koa ny tao anatin'izy folo mirahalahy reo fa tsy ny fahatsapana hoe tsy marina fotsiny ihany fa fielonana izy ka diteno anao hoe fa ahoana moa zay no tsy mba afaka manatanteraka izany ary tsy voazao ry avako fa raha avadibadika ao tenin'Andriamanitra io io baiboly io dia afaka fatisika tsara fa ao anatin'io baiboly io dia tsy voazao ihany ny mpianatra no miady toerana tahaka an'izao miady voninahitra noho izany dia hoy ny tompo eo amin'ny 5:20 sy 7:20 mampianatra azy reny zay teo lehibe aminareo eo mpanompo anareo ary zay teo ambonina aminareo dia hompanamponareo zany hoe tena avadika ny tompo ambony ambany mihitsy ny fisainany maha-olombelona ka tiany tompo irehefarehefa mitany zany fitadiavam-boninahitra zany fa tiany tompo atao zava-dehibe indrindra dia izao raha tianao no lehibe ka hibaiko raha tianao no lehibe ka hanome baiko raha tianao ny fesy ny nanretrarehetra mandehana aloha manompo izany ny tena tian'Andriamanitra izapitandro mariama izay tanjona rehetra raha tianay no lehibe eo amin'ny fiainanay raha tianay no atao hoe anana an'izany hoe zavatra rehetrarehetra zany dia izao no ataonay manompo an'Andriamanitra izay ary tena tokony hanompo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay amin'ny zavatra rehetra toy izany ny mpitandrina sy anamponany rehetra ny mpiandry ianareo tekôny ianareo biro-piangonana ianareo mpitendry zava-maneno isika mpanday fanasany tompo isika kristianina rehetra naizanaiza misy antsika na inona fiangonana ivavahantsika efa kristianina isika raha tianao ny anam-boninahitra dia izao ny voninahitra Kristy atao mibaribary eo aminao ny voninahitra Kristy ve dia tsotra ihany ny voninahitra dia lasa naka ny toeran'ny mpanompo izy mba azahoany mandresy miendriky ny fitadiavam-boninahitra rehetra zay tsy mahasoa mitondra azavana fa mitsolokololoka mora maty fotsiny ihany eo amin'ny fiainana rehefa ny malala zava-dehibe anankiray izay tiako tsindrina eto dia izao eo amin'ny 9:20 ny tompo dia milaza toy izao fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga otompona fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro dia zany hoe tenen'ny tompo dia tsotra ihany ho anareo nome folomon'ny rahalahy mpianatra ianareo mpianatra izay nanaraka tsotra ihany ny atao hoe voninahitra ny tompo raha vita anareo no manolotra ny anareo ho an'ny hafa dia zava-dehibe zany hoy ny tompo tsy misy manana fitiavana lehibe izao io izao dia no manolotra ny ainy sakaiza mba vitatsika ihany ane zany avaka mba vitatsika ihany zany mifankaty mba mahavita ihany vangatsika ianao dia omena ny akanjo ny zanaka mba vita ihany nao ny ianao omena n'izao sy sisa sy sisa ny ray aman-dreny mba vita ihany no miteny hoe mangatsika ve dadasineny nasahirana ve dadasineny tiary mba misy zavatra kely anampiana sy ny hafa rehetrarehetra tahaka n'ilay nataon'ny fotoanan'ny ankizy teo satria mba manana ihantsika fa mihoatra lavitra noho izany ny teny tompo apetraka dia izao mba amezany tady tanjona anankiray amin'ny fiainana ka ny sarobidy nino aminao zay lehoenao zava-dehibe tahaka ny aika reny mihitsy amonjena zay fantatra famposahirana fa rehefa tanteraka ao zany dia lehibe ny voninahitra eo amin'ny tompo fiavana malala tsy maintsy fanampiana ny fiainana ary averibery foana zany atsika tony amin'ny tony fireneny tony tsy maintsy mifanampitsika na amin'ny lafi ny ara-lofo na amin'ny lafi ny ara-panahy na amin'ny lafi ny ara-tsaina indrindra indrindra koa
tsy maintsy asiana fanampiana zany ary tsy maintsy hifampitadiavana zany ho atsika rehetrarehetra aza mba misalasala aza mametotetra ho sody menatra sy zany mitadiavin'ny tompo amintsika fa rehefa nalefa le tytsika akoatran'izay asa sy ny antony rehetrarehetra natonga atsika ty dia ho raha ihany tsika rehetra afaka mifanahy afaka mifalohana amin'ny zavatra rehetra fa rehefa manao zany kosa nefa ianao dia tadidio tsara fa tsy misy hoe zay nanao dia lehibe ary zay ampiana dia kely tsy zany zay nanao dia lehibe ary zay ampiana dia tsy maintsy manompo anyrehetrarehetra reny tsy zany ry afaka mbola anao amin'io etsika volana miaraka ny voalaza tamin'ny alady lasa teo tsy zany fa endrika anankiray zany mba tsy ny voninahitra olombelona ny baribary eto amin'ny fiainantsika fa isika rehetrarehetra dia hitoetra mampanompo atsika mba azahoana mampiseho ny voninahitra Jesosy anoavy fa noho izany mazava ny voalazana izany roa hevitra ny eritsika izany mandritra ny volan'Aprily ataovy mpanetretena ny asa mandrarah rehetra ny antsony tompo atsika ataovy mpanetretena io andraikitra io asa mandrarahanao fivelomanao io ataovy mpanetretena io diavy karakarao ampanetretena ny amponanao kikira mafy mamelona azy ary na manana fahefana na manana inona ianao amin'ny toerana misy ianao eto amin'izao tontolo izao dia tadidio fa ataovy ampanetretena zany rehetrarehetra zany fa tsy deraderanao amin'ny voninahitra tanterao ampanetretena ny fanompona ao aty amin'ny fiangonana na inona zany fanompona zany fa raha izany no ataonao dia tsy sarovy fa tena vonjena tokoa ianao mifandraisa ampanetretena amin'izay rehetra miara-monina aminao miara-miaina miara-miasa miara-mianatra aminao fa izany miara-mivavaka ihany koa azy fa izany no tena mampibaribary ny voninahitra tsy azo antena fa ny famonjena kosa sy ny fitiavana tena toetra aty anatsika ny voninahitra ho an'ny nofo sarobo zany ny voninahitra ho an'ny nofo fa ny famonjena sy ny fitiavana Andriamanitra kosa hitoetra mandrakizay amiko sy aminao any amen.